dia ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no iarabanantsika rehetra mpanaraka sy tapaka ny fandarana saila zao eto amin'ny MBS isaky ny alarobia tahaka zao alarobia 9 aprily 2024 sika androany manasantsika rehetra indray tsy saraka aminay hatramin'ny fiafarany ny fandarantsika amin'ity alina ity ety ampiandohana aloha dia mitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviana sy ny ankohona ny tompoko lahy Andreatsoa ny fandarana saila zao izy moa dia mpanao gazety nisehatra tao anatin'ny fakanasary tamin'ny fahitalavitra Rahavavy TV+ Madagasikara rehefa antonany maro no nanaovany an'izany asa fakatsarana ny asana kameramanna izany androany no nahendrenesana ny fahalasana ka dia mitondra ny teny fampiononana ho an'ny ankohonany sy ho an'ny fianakaviana ary indrindrindrindra ho an'ny fianakaviam-be ny mpanao gazety eto Madagasikara izahay ato anatin'ny fandarana saila zao. Manarak'izay dia ny tenako samirery no iaraka amintsika amin'ity alina ity satria ny namana Lilira Faralamody tsy eto zany no ny antony manokana fa amin'ny herinandro kosa dia tsy maintsy ho avy eto ihany izy iaraka anolotra ny tenako ny fandaharana. Anahoana ary no endriky ny fandaharantsika amin'ity alina ity toy ny mahazatra isika dia andray vahiny ho amin'ity alina ity dia vahiny anankiroa samihafa no raisintsika. Ny vahintsika voalohany dia ben'ny tanàna teo aloha tany amin'ny district ny Toliara faharoa hitondra amintsika ny fahitany ny raharaham-pirenena ary ny vahintsika faharoa kosa dia ny secrétaire général eo anivon'ny SSM na ny solidarité syndicale de Madagascar izay resaka amintsika kosa indray mikasika indrindra ny fanomanana ny fanamariana ny Raime na ny fety asa ho amin'ity taona 2024 ity. Mialohan' izany rehetra zany dia andeha aloha isika anaraka n'ity fanadihadiana ity. Misintona laklosy manoloana ny tsy fahatombanana hita amin'izao volana vitsivitsy mialohan'ny fifidian'izao ireo mpisehatra rehetra mahita izay tsy fahatombanana izay amin'ny endriny maro samihafa. Tsy vita ny lisitra tsy manjary fa eo ihany koa ny adso ny anarana sy ny larana karapanondro. Ankoatr'izay ihany koa ny fivoahan'ny lisitra tsy hay hoe avaiza na avaiza. Izao indray dia misy fikotany anarivon'ny vaovao hita any amin'ny faritany Toliarany. Ary manamarina izany antotanisy hita ao amin'ny trankalam-pifandraisan'ny Sony amin'izao ho an'ny faritany Toliara. Raha 7,770 ny isan'ny fokotany tao amin'ity faritany ity tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2024 dia tafakatra 7,770 izany amin'izao fifidianana 2024 izao. Raha io antotanisana avoakany Sony io araka izany dia fokotany miisa 420 no vaovao vao niforona ny Toliara. Mampametra pantaniana ny avindreo fokotany vaovao ireo. Ho antsika moa amin'ny akapeny, fokotany iray, birao fandatsaham-bato iray. Raha fokotany 420 izany dia isy birao fandatsaham-bato vaovao 420 hafa koa. Mampametraka ihany amin'ny fangararan'ny fifidianana ny zavatra toy izao ary mampanay ihany koa ny sin'ny alabato atao amin'ireo fokotany vaovao ireo. Tsy ny lisy fifidianana ihany araka izany no ahitana tsy fahatombanana fa tonga hatrany amin'ny famoronana fokotany vaovao mihitsy. Tokony ho mailo hatrany olom-pirenena manoloana ny tranga toy izao sy ny amety sy ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka ataon'ny ekipa amin'ny fitondrana. Mbola andrasana ny fanazavana avy anivon'ny Sony makasika ity tranga ny Toliara ity sy ireo tsy fahatombanana mirarakopa nahita manerana ny nosy. Raisitsika vetrany ary ny vahintsika voalohany amin'ity alina ity dia Andriamato Rasondrotsy Dafinel miarabanao tompoko tonga soa tanatin'ny fandarana saila sao. Miarahaba ny ekipany radio télévision MBS de manararoatra miarahaba koa ny manaraka an'izao fivahiniana eto androany zao na eto antoerana na agny ivelany ary mirarisoa an'izay tsy maharaka an'ity mba hiheno agny amin'ny resaka fandaharana page Facebook de miarahaba tompoko. Ya, araky ny fanadihadiana izay narahantsika teo iny Andriamato Rasondrotsy Dafinel dia hoe misy zany ny fokotany fantôme na hoe fokotany matoto na ataontsika hoe fokotany tsy misy fa dia hoe ny foronina ny Toliarany misy koa anefa ireo fokotany miena ny isan'izy ireo any amin'ny faritra sasany midika inona ireny ho anao amin'ny mahaben'ny tanàna teo aloha tao anatin'ny district ny Toliara faharoa anao. Misaotra tamin'le fametram-panontaniana. Ny anahy angamba mamelahy ianao hoentiko lavalava ny fomba hoentiko mamaly an'le fanontanianao satria tokony hisy mangarahara na grand-pa ataon'ny ministre ny atany amin'ny fiahiana an'izao fifidianana zao satria ninona resaky na ho resaka hoe CNI na iresaka ACC fototsy ny fandaminana ny fifidianana aloha ny ministère ny atany ka mahafotorana azy zay
ny aignanay tamin'andro nahabe ny tanànanay c'était les années 96 jusqu'à 2004 raha mangataka fokotany ny localité anankiray de tapahany eo amin'ny fivononana fotsiny de mahazo fa nanomboky tamin'ny président Ravalomana nankaty aty Antananarivo ny angatahana fokotany de aty no mamoaka arrêté ka tokony nanareo mpanao gazety na izy tokony sy mangarahara na nanao manao dingana manantona anazy koa sy ny teknisianany hoe haiza daholo ny arrêté mirakitra ny reto hahazoana fokotany vaovao reto mba hahazoany gasy matoky satria tsika nefa mitsireto amitsika ny tsy fifakatokisana ary hararao tokoeto fa tsy resaky fokotany avao zany maharary anay avy agny amin'ny province angatanay ny resaka hoe décentralisation effective io fa nanzanakinay mahazo BPC indrindra ny mahazo baka raha avy aty Antananarivo izy no mianatra mbola mandeha agny Toliaratsy midéposer des demandes avalizeny avy agny zay vao miakatra aty Antananarivo zay vao mahazo extrait na diplôme ohatran'izay koa na resaka permis non c'est pas permis passeport misy service immigration ny agny Toliara tsy maintsy alaina aty Antananarivo le izy mitondra frais bevata ho anay ka hararao toko avao hoe raha misy tonga eo hamaray na mba mipetraky eo koa na président Rajoely fa zay ray mandreny be an-tanà irariana mba hisiana am'izao filaminana agnatin'ny fifidianana zao de tokony havery nareo compétence fa tagny Toliara reo fa tagny amin'ny province aby tagny Toamasina tagny Fianaratsoa reo mba tsy ampijaly gny avy agny amin'ny sisiny. Resaka tsy fifampitokisana moa ianao to de to manapirofo ny aiany antoko sy mpanao politika maro ireny tranga zay narahantsika tao anatin'iny fanadiadiana teo iny ny amin'ny mety hoe isiny ny alabato ho amin'ny fifidianana manaraka to manamarina ihany koa ny amin'ny hoe tsy anaovany ny antoko eo amin'ny fitondrana am'izao fotoana izao ny fanentanana mikasika indrindra ny resaka hoe tokony hisoratany olona feno taona anaty lisitra na fanamarinany mpifidy ny anarany ihany koa satria to efa matoky tena zany izy ireo raha ny sary hita ary farany fatsiny kely indrindra de hoe lojika ihany zany ny mpanao politika Andriamatoa Dafinel na ny olom-pirenena maro raha tsy matoky any rafitra senia zay mandray tanana ny fikarakarana amin'ny fifidianana ka manoloana ny tsy fahatombanana miariary io inona ny tokony vahaolana ho anao manokana. Misaotra tamin'ny fametram-panontaniana zany hoe aloha raha ny vahaolana zany maro omeko avao nareo ohatra satria elan'ny hetezana ho no fotsy volo raha teto nisy ny fitakena ny président Ratsiraka ho nesorina tamin'ny 1991 isaorany ny fahendreny be sy ny maro tamin'izany fotoana nekena ohatra hoe ny membre ny HCCG samy nanana quota atao ny rehetra ka ny azo antoka ny fisiany fangaraharana tokony natao hoatran'izay izy io alohan'ny nisiana mankagny amin'ny tena fanapahakevitra hoe irosa fifidianana atsika tokony zaraina tsara le izy hoe asio représentant tsika kiraikiraiky ny ato ny minorité kosa aloha tsy tokony hanana représentant fa ny majorité tokony hanana mba tsy hisiany olana de ny rosa fifidianana tena madio sy mangarahara atsika fa izy zavatra zay tsy taratsy na eto ary zay no mahatonga ahy zany manararoatra hoe mbola fotoana zao mbola tsy tara tokony halalatsaina ny seni hitarina zay raha resahako zay tokony hisy composante nireo olo sasandreo ao samy mizere miaraka ao nareo an'io zava-misy io de na tsy misy tatra za ty aminay vahoaky misy tatra nareo satria miaraka ao de anao conférence de presse tsy mahazaka zay onjam-piainanao sy onjan-dranomasinao ohatraohatran'izay zany gn'anahy ny visionko jerena ny HCC jerena ny CENI fa raha tsy miroso am'izay tsika zany fa mandeha am'izao avao manahy aho tena veriko ndraiky manahy aho satria mifandrirotra mifandragnitra de tsy maintsy tsisy tondra sohansika zany retraretra zany zay ngamba gny sosokevitsy avy atragna rosoko fa tokony hanao grand pas koa ministre ny atany mialohan'izay hoe retoreto ny liste ny fokotany ny forona vaovao agny amin'ny fivondronany ano amin'ny commune ny ano de mba manao mandefasa ano nanareo avy agny raha ohatra ka tsy mitombina io fa namohana arrêté nisy demande mazava tsara de miravina ny olona tsisy ahiahy tsisy farahy tsika eto fa raha tsy misy grand pas zay mampalahy. Iny tranga zay ndresahantsika teo iny moa Andriamatoa Dafinel de resaka fokotany fantôme na le resaka hoe fokotany tsy misy zany fa hoe lazaina fa ny foronina fa ny tranga ny menomenoma ny olo-pirenena faraparany teo ihany koa zao de ny hoe ny soratra anarany izy tany amin'ny fokotany ary nahazo an'ilay sosy manapirofo fa hoe de ny soratra tany anatin'ny lisitra izy nefa rehefa niverina tany anivon'ny fokotany de tsy tao anaty lisitra tany Morondava za moa de voalaza ary voamarina fa hoe izay fantapantatra fa dia amin'ny antoko timma de tsy hita foana ao anatin'ny lisy mpifidianana akoatr'izay de ny sesy koa tao ao ny fanoloana sy fokotany antery na raha tsika tamin'ny fampalalam-baovao maro hoe lasa miteraka disadisa-piarahamonina le izy satria maro ny vahoaka tsy manaiky an'izay fifidianana manao ahoana no mety ho isy eto ary Andriamatoa Dafinel raha afaka volana vitsivitsy raha tarafina amin'izay zava-misy rehetra izany.
Zahay maholobe anay moa zany fa nanao recommandation avao fa nisy hafa tsy napetraky na tamin'ny président république na tamin'ny prime ministre vao herinandro latsakely zay nampita koa tagny amin'ny télévision raha vavy hoe nahatragny amin'ny FFKM tokony hanao dingana zay mahatsiaro fa ray aman-dreny eto amin'ny firenena. Inona ny dingana fifampiresahana, fifampihenoana satria tadidiko tsara tamin'izao ben'ny tanàna tamin'ny 1996 raha nandray asa tao Ambohimahavelo nisy culte œcuménique niarahana tamin'ireo église misy tao zay tarihiny katolika tamin'andro zay, tadidiko ny toro-teny mon-père hoe ny tany tsy misy firaisan-kinana, tsy misy firaisan-kina, tsy misy filaminana, ary fa tsy milamina tsy mandroso. Ka mamelahy ianao angamba madamo mampanao gazety ianao fa tsisy filaminana eny tsika eto satria tsy miray hina. Zay zany ny zavatra tokony hambole mialohan'ny fifidianana hozy izy aho, ilaina zay firaisan-kina zay, ho hitany vahoaka malagasy, ho hitany mpifidy fa indreo fa miray hina na ny mpanao politika, na reo zay maniry hanao candidat hitondra ny firenena, na ny filoham-pirenena zay mbo hamerina hilatsaky, na ny mpitondra fiangonana, na ny ray aman-dreny be hafa na ny mpitandro filaminana, miray hina ao agnatin'ny fangaraharana. Fa tsisy ahazo tombona agnatin'ny korontana am'izao fahantrana fa lahara-pahafolo na fahadimy misy antsika maneran-tany zao amin'ny fahantrana mbola hisy korontana koa heveriko tsy mety. Miresaka an'izay fifidianan'izay hatrany isika afaka andro vitsy de ho tanterahana ny fivoriana ara-potoana voalohany eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Omaly raha naneho hevitra ny filoha lefitry ny CENI de mbola nanamafy hatrany fa hoe tsy ampy hikarakarana ny fifidianana ny toe-bola izay voarakitra ao anatin'ny LFI na loi de finance initiale ary tsy misy izay tsy misy afa-tsy 5.7 miliara ariary. Azo antoka ve ho anao ny mety ho ikitiana ny fifidianana io izay ahitana taratra n'ilay finiavan'ny fitondram-panjakana misy ankehitriny sy mijoro am'izao fotoana zao ny any amin'ny tena hoe firosoana marina makany amin'ny fifidianana satria be dia be koa ny miaia ny amin'izay. Indrindrindrindra ihany koa fa hoe hatreto aloha dia na tiana na tsy tiana mbola ny IRD ny manana ny maronisa na misy aza ireo député izay misitaka. Mikasiky ny fivoriana ara-potoana zay ho tanterahiny Tsibanzaza manomboka amin'ny 2 Mai zany, tsotra ny teniko. Nahazatra antsika gasy mako zany hatram'izay. Mialatsiny aho fa tsy miteny an'ity fitondrana anankiray ity, fa ny fitondrana mifandimby, le fiatsaram-belatsihy. Raha misy mitaraina mankagny amin'ny HCC amin'ny faharesena regny de hoe tsy mahazaka resy, tsy mba jerena lalina le tarain'olo de valina izy hoe retoreto ny anao de reto ny amaliana azy fa tsy mahazaka resy. Ka zaho zany mahita hoe raha zao crise misy eran-tany zao, nandalo teto ny corona, mikorontana ny toe-karena eran-tany, mandalo eto ny crise guerre russo-ukrainienne ity, mikorontana ny toe-karena eran-tany sy ny resaka dédollarisation io. Tsy ampy tokoa ny kitapom-bola raka ambarany CENI zao. Hamorona vola izany moa tsika gn'olo hangatahantsika ka sahira. De zaho zany mieritreritra foana aho zany amin'ny maholobe ahy, ty tsy resaka politiky fa amiko manokany. Ilaina ny fampiresahana zay le resako hoe grand pas. Tsy tokony ho meky tsika satria nataotsika hoe manery aza le vahoaky na opinion publique. Hoe raha mandeha teteza mita nareo de mbo lany an'izao zavatra telo igny avao angatahako. Nisy tsy filamina tsy firaisan-kina, misy ny tsy filaminana fa irotoroto andeha amin'ny fifidianana. De fifidianana inona moa ny andrasantsika eo? Tsika tsy miray hina, tsika tsy fankatoky, tsika tsy milamy. Zao aloha de mbo miangavy, mbola tsy tara hoy aho. Manoloana andraha iaby zao na ny député koa olon-kendry mahafantatsa andraha resako zao. Fa matoa koa zany miaro tena gnao amin'ny fitondrana hoe zahay tsy rosa mifampiresahana eo, mety misy feo heniny, manimbatsembana an'le sezany, manimbatsembana an'le tombotsoany, amporosihiny maodidy azy. Ka izay no ilagna an'le olon-kendry iaby, hifanome tanana hifampiheno. Fa tsy hivoaka agny amin'ny ratsy tsika, babaravarana malalaky tsara misy rivotra ny voatsika. Zay ngamba gn'anahy ny sosokevitsy. Ie ka atsika Andriamatora Sondrotsy Dafinel atao hoe tany-tandalana de ny lalàna aloha zany aloha de mamaritra fa hoe efa taona ohatra zao ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny feim-potoana hitantanana ny firenena de 5 taona ny feim-potoana hitantanana ny filoham-pirenena ihany koa hoe tsy andaniny ho amin'ity taona ity zao manokana de efa ho tapitra amin'ity taona ity ihany koa ny mandana ny feim-potoana iasan'ny ben'ny tanàna sy izahay mpanolontsaina satria tapitra ny mandahan'ireo olom-bo fidy ny fotony maro ireo antoko mitaky ny tokony anatanterahana an'izay fifidianan'izay tsy nanokana teto-bola ao amin'izany na ny fitondram-panjakana ny CENI ihany koa tetsy andany tsy nanolotra tety andro momba ny tokony fikarakarana an'izany fifidianana rehetra izany te anontany anao ho amaben'ny tanàna teo alohanao hoe ahoana ny fijerinao an'izay.
Mbola miverina am'le teniko avao any le zavatra notanenao madamo raha fa tena jerena. Tsika moa milaza hoe ty taona ty taom-pifidianana satria efa tsy ampy herintaona ny fempotoana zany raha ataontsika hoe septambra ny fifidianana filohan'ny repoblika. De miresaka aminao aho desambra kosa janvier hanovana ny ben'ny tanàna, nefa février koa fa lany mandat koa reo député reo. Tsy fempotoana enim-bolana, fifidianana 3 samy hafa, 4 akory miaraka amin'ny mpanolontsaina zaka. Ka zaho zany de miresaka eto hoe fahalatsahanao agnatin'ny hantsana zao mahazo any Madagasikara, mahazo malagasy zao. Mila mifampiheno aloha, mila mifandefitsy. Tokony iangaviako le critique sy tanao le provocation atao hoe nareo tsy zao na tsy mahazaka resy raka ambarako regny na nareo mpanohitsy. Tsy tokony zay fa avotana agnatin'ny fahantrana zao Madagasikara. Zay ngamba ny karazana resako hoe ilaina ny fampiheno ary tsika zany mahavariana antsika lava foana mindrany le hoe ty ny constitution nany frantsay. Ambolenao eto ny frantsay ny niveau de vie tsy mitovy aminao. Ahoana moa ambolenao ny constitution iainany? Ahoana ambolenao ny code électoral anagnany? Tsika fa tsy mahay mamboatsy code électoral ho antsika manokany, tsika fa tsy mahay mamboatsy constitution ho antsika manokany. Fa ty misy olo expert nanao expert de constitutionnalité, mahay ny constitution américaine. Zay zany olana bevata eto zay. Nagnova olo teto tamin'ny 91, nagnova tamin'ny 2002, nagnova événement iaby reo tamin'ny 2009. Ny olo avao nova fa ny raha maharary an'le gasy tsy miova. Zay ngatako hoe mila mifampiheno tsika aloha manoloana an'izao fandalovan'izao resaky fanomanana zavatra bevata zao. Fa bevata zao ho an'ny malagasy, bevata zao ho an'ny fampandrosoana, bevata ho an'ny Madagasikara. Ianao toy ny teny hoe misy manodidina ny folo no mety manome loha anazy angambany amin'le hoe fifampiresahana hoe mety mahatonga azy tsy marisika ao anatin'ilay fifampiresahana satria raha ny antoko-mpanohitra manokana Andriamatora Asondrotsy Dafinel de fa ela no niomana ary nangataka an'izany ary fantatritsika fa na ny FFKM na ny vondrona iraisam-pirenena na ny farany teo ny fitambaram-be ny fiarahamonim-pirenena dia isan'ny mampirisika ny ho any amin'izay arak'izay teninao zay mihitsy hoe mila mifampiresaka, mila isin'le fifandaminana fa hatreto aloha Andriamatora Dafinel dia ny fitondram-panjakana no manamafy sofina zany hoe ny antoky eo amin'ny fitondrana inona ny mety teny tianao resahana amin'ny fitondram-panjakana manokana ary manoloana an'izay satria ny blocage aloha hatreto zany raha resaka fifampiresahana no jerentsika dia tsy avy any amin'ny antoko-mpanohitra ny avy any amin'ny fanoherana fa avy any amin'ny antoky eo amin'ny fitondrana izay araka le nitenenina teo hoe ny manodidina ny folo matetika no misy an'izay. Aleo aloha tonga de voasatsika le izy hazava amin'ny vahoaka malagasy. Satria zava-dehibe ny sehoako eto amin'ny plateau, be koa ny miandry hoe inona ho resahany Dafinely. Voalohany ny olona napetraky teto a Madagasikara hatram'izay de tsy maintsy amin'ny alalany io resaka communauté internationale io manaiky an'izay ngamba tsika. Satria tsika mbola voafehy les ormes 1958 hoe ty ny any frantsay, ty ny any frantsay mifametrahana rafitra rehetra eto. De io zany iresahanay foana hoe 91 ny andrasanay hoe manisy accord de coopération ho ny foanana. Satria be dia be ny accord de coopération sy ny convention misakana na Madagasikara tsy androso, tsy niresahana zany. Zay gnanomezako tsiny any FFKM ane tam'zany. Satria isaorana anay mandreny be tsy mamofo tamandry aho, Papa Jean Paul D, nandalo teto tamin'ny 90. Nangataka ny kardinaly, mialatsiny fa razana iaby izy zao, Razafy Mahatratra tamin'androny. Hoe manahirana anay ny fitondrany président Ratsiraka mialatsiny. Ka ahoana ny tokony hatao Papa? De hoe sahira koa zaho io satria katolika zaho resahanareo io, katolika président Ratsiraka. Ka manahira zaho katolika hangalaky mpitondra katolika. De mitambara nareo eglizy teo niteraky ny FFKM. De nitambatra hoe reo zany tsy resaka secte tsy secte zao fa nitariany FFKM, reo no eglizy nanana poids teto. De nitambatra hangalangana amiraly. De tonga tokoa fangalangana amiraly tamin'ny 91 lefy niala tanteraky iray aman-dreny amiraly Didier Ratsiraka. De zava-misy zany apetraka am'izay le fitondram-panjakana jerevanao fa misy olo tsy nitolona ao inona io kotany katolika io, kotany anglikana io, kotany anina io. Zay zany le olana le resaka côté-côté eto. De mbola niverinao tamin'ny 2002 ary laha loza tanteraky tamin'ny 2002 nanana service administratif et financier volan'ny PSDR SAF, FJKM SAF katolika ny fiangonana rehetrarehetra. Ny vola ao amin'ny PSDR hampanosoana anay ambanivohitsy lasa agny amin'ny eglizy. Tsy matoky am'izay gasy io le resahako tagny amin'ny télévision raha vavy hoe mila mifamaky resaky tsy mety tsika. Inona ny tondra firenena ty samy diso. Ny mpitondra koa tahaka an'izay. Raha tsika neny ray hina tsy voafehy ny communauté internationale. Tsika nahay ny devoir tsika. Fa ny olana zany, tsika tsy misy firaisakina io angatahako eto, miray sahina aloha mifampihenoa. Ary nanantsiny ny mpitondra rehetrarehetra tao agnatin'ny privatisation.
mialatsiny aho fa mety mbo iresaka ny jiramaigna agny tsika ahoana amidinao vilagnintsika agnaty tragno ato tsy mifinga olo no mikomandy azy de tsy honoana ve tsika zany rehetrarehetra zany be ny vary mangatsiaka tokony ho resahany eto mety tsy vitatsika eto agnatin'ny adiny raiky fa en général avao zavatra safosafoitsika zao ilaina ny fampienoana ilaina ny fampiresahana ilaina ny fametrahana ny hampody sipetraka agny antokotany fa ny tanindrazana aloha tokony resahana zao mba hialantsika agnatin'izao krizy zao fa raha misy miziriziry amizao araky nambarako teo tsika tsy mirahina tsika tsy milamina hanao raha fifidianana ka raha misy korontaka eo efa lahara fahadimy misy anao amfantrana de fahafiry koa hisy anao raha mba mikorontaka eto tombotsoako zay sa tombotsoanao sa tombotsoaniza ilaina ny grand pa fa zany hoe tsy matoky ndray koa mialatsiny ao ny mpitondra satria mety maheno hoe ha raha tsika vourefy concertation alaina ny président république akisaky na akisaky ny premier ministre miaro ny tombotsoana izy fa omeo garantie izy agnatin'ny fampiresaha fa tena tanindrazana marina zay zany gn'anahy gny sosokevitsy madamo mba azoatsika mivoaka agnatin'izao tena fahasahiranana zao ya resaka fifidianana moa loha hevitra ny ingatsika Andriamatoa Dafinely be dia be aloha ny na tiana na tsy tiana na isy ary amin'ny fifampiresahana tsy maintsy efarany amin'ny fifidianana isika satria tsika tany demokratika na izany na tsy zany ary mikasika an'izay resaka fiatrehana sy fanomanana fifidianana izay indrindra iresaka ny lalàna amin'ny ankapobeny eto hoe be dia be ny tranga hita hoe sakanana foana ny antoko-panohitra rehefa manao hetsika farany teo zao nisy ny famoahany teo anivo ministera ny atitany fanapahana mikasika ny hoe fandraharana ny resaka famorim-bahoaka kalamanjana isan'ny voatotoana tam'izany indrindrindrindra ny antoko tiako Madagasikara izay matetika moa anetsehana foana nireny emo regy raha antsika mahita ireny farany teo zao ny MMM de nitondra andraharaha mihitsy teny anivo ny tribonaly ary napafantatra an'izany omaly dikan'izay hita zany ao anatin'izay hoe misy tombo sy ala ihany satria namoaka fanambarana ihany koa ny KMF Konoe tamin'ny andro vitsivitsy lasa zay ny amin'ny hoe ny fanjakana indray manararoatra ny antoko amin'ny fitondrana manararoatra hoe sady manao hetsika tsy hoe hetsika fa ohatrany hoe larona hetsika ara-politika lanona-panjakana manahoana ny fahitanao an'le fanapa-kevitra ny raisy ministera ny atitany amin'le fandrarana an'le hetsika kalamanjana Andriamatoa Dafinely misaotra bevata zany hoe misy zany ny renseignement généraux eto amitsika ka mety amin'ny alalan'izany no mampiazira ny ministera ny tany hoe niariany ka hoatran'izao raha hoatran'izao de mitandrina zany ministera ny tany amin'ny alalan'ireo mpitandro filaminana maro hoe mba tsy hisy any dérapage am'izao économie fa simba zao aleo aloha tazona mitazonareo na tsy hatazona aza raha ampitso fa ny anahy zany de avaveriko avao ndraiky hoe tsy mety zao satria raha tadidinareo mindrana ny fahendreniny malagasy maro aho nihetsiky teto José Kely tamin'andron'ny professeur Azafy jusqu'à José Kely niditra tao agnatin'ny ano Ambohitsiroitra fampiresaka ampanohitra ny président république kena ny olana nisy tsunami tagny Indonésie tonga tagny George Bush tonga tagny koa ny George Bush père tonga tagny Bill Clinton ny an'olona mahay miresaka mahay mamonjy voin-kava mahatratra miaraka fampiresaka mifanohana ny antsika tsy mahay zay vao niny angatahako eto mbo misy ray aman-dreny eto mbola tsy tara atsika ary mila mandray an'izao resako zao ny FFKM fa nisy dérapage nataony FFKM indroa miantoana mila avoaka amigasy hoe tsy hanao an'io tsony sokafana le varavarana mba azo atsika miala am'izao meko ohatra ndray koa anao zay teto raha nagnomana an'le 2002 mila tsaha iha président Ravalomanana nolatsa koa ray aman-dreny président Ratsirahona mialatsiny nandresy lahatsazy ny tenako tam'izay tamin'ny alalan'ny groupe de maire hoe ianao fa ny président Fokotany Tsarafaritra efa ny président HCC administrateur civil ianao efa prime ministre efa chef de l'état mandritra ny fialany Zafy Albert tamin'ny empêchement de mbola hilatsa koa ny firenena sempotsy mangataky zahay tsy resy lahatsy fa raha nitsangana FFKM nangataka azy mbo igny parole koa avao koa nena andesiny FFKM de ndresy lahatsy hoe latsaka katerena ny firenena milatsaky aho mety misy olo ilain'ny président hiresaka aminy fa mety tsy zaho mety tsy ianao ka ahoana no ataotsika ankisisiky zay le resako hoe mbola tsy tara atsika zao ilaina ny fampiresahana ilaina ny fampihinoana fa raha manoloana ny safotofoto sy ny dédollarisation sy ny sisa de miresaka aminareo aho samy fandatsa eto tsika samy tomponantoky ary nambarako tamin'ny télévision raha vavy hoe tsisy hitondra an'io villa io miakatra agny ambony agny tsisy hitondra an'io 4-4 sy vola io fa mba avela ho any taranaky le tantara ka diso aho diso ianao diso ny rehetra raha tsy miheno an'izay fa fotoana zao mbola tsy tara ny fampiresahana anarenana an'le firenena ary raha sanatria ary ataotsika hoe sanatria tsy mierika any am'izay mihitsy ny fitondram-panjakana inona ny zavatra mety hitranga ary za matoky
ary zaho manantena, zaho mino faraky nambarako teo hoe mety dafinely no tsy ekeny ny resaka fa mety io misy olo ekeny ary tsy ho tombotsoany gnahitaka ny Madagasikara hoe nitondra ho androany de io izy nalatsako antany eo, tsy ho tombotsoany mpanohitsy koa hitaka an'izany. Mbola tsy tara hoy zaho ny fotoana fa zay resahako eto hoe misaotra anareo bevatana ampiatragno ahy fa hafatra apetrako mba ho azon'ny malagasy rehetra hoe ilaina zany fampandeferana hambom-po zany. Ary na ny baiboly tsika io mba sa magnitsaky eglizy aby hoe tandremo ny elokinao tsy ho tratrany masoandro milentiky. Azantsika eo ny resaka politika Andriamatoa Dafinely Rasondrotsy resaka kely momba ny resaka tsy fandriam-pahalemana any Toliara isika tatoato resaka atsika ary misesisesy ny fampahafantarana ny anivony tapajotra tserasera mikasika ny resaka vonon'olona feno bibina misy reny fanapahan-doha maro samihafa ireny teo indrindra ihany koa ny resaka halatra voamaso am'izao tsika amin'ny teny zao mba nanahoana zao ny tsy fandriam-pahalemana mba nisy fianano ve any Toliara ihany sa manahoana ny zava-misy inona ny zava-misy any toerana ankehitriny? Tsy agny Toliara avao moa no tsy mandry-pahalemana fa natsika magnaraka an'le communiqué avy agny Melaky sy ny sisa regny de mandeha alohan'ny resaka halatra maso. Talohany regny nandeha ny halatra vaky fasana ary mandeha ny lohan'olo tapaha am'le misy lohany hamaroany gn'olo tagny ary mbo mitohy am'izao mbola tsy mijano zao. Gnanay angamba gn'azoko ambara hoe tsy aferany mpitandro filaminana samirery io, tsy aferany fitondram-panjakana samirery io fa aferatsika rehetrarehetra. De zay no mahatonga ahy mbola mametraky eto hoe nohony io hita mikorontana maro ambany sy ambony io tsy agny Toliara avao fa manerana ny Madagasikara io ilaina le fampiresaha. Raha vao mifampiresaka androany tsika tonga de mihidy io. Meko ohatra anao korontana Yemen, nagnino rehefa navitra ny Sinoa ny Arabie Saoudite sy ny Iranianina nahoana izy notony. Misy raha tokony fampiresaha eto ifampienoana satria tsy misy zanak'olo hafa ane manao an'izany patron zany fa mbo zanakitsika gasy avao. Mety fantako mety fantanao ka rehefa mifampiresaky hoe teneno manandrify anao teneniko manandrify anahy milamina Madagasikara. Zay ny mahatonga ahy mangataky eto satria be dia be ny korontana eto amin'ny tany sy mpanjakana. Ilaina ny fampiresasa sy fampienoana. Satria mety omen'olo tatitra diso ny mpitondra ka diso koa ny fandehana ny zavatra mezira raisiny. Zay ngamba. Iresaka kely any base Toliara sika satria tao ao ohatra ny verina tany anatin'ny fampalalam-baovao indray ity resaka base Toliara ity misy ireo mitsipaka marindrano amin'ny fisiny io tetikasa fitrandrana fasy mainty io nareo Toliara faharoa tena isan'ny voakasika amin'izany tetikasa izany raha to zany ka mandeha misy kosa etsy andaniny ireo izay makasitraka an'ity tetikasa iray ity ianao manokana mampon'ny Toliara anao indrindra amin'ny mampon'ny Toliara faharoa eo teo ahoana ny fijerinao an'le resaka tetikasa base Toliara manokana? Misaotra fa tsika moa tsy maintsy miainga amin'ny zava-nisy zay vao hiditra amin'ny zavatra hisy. Nisy fitrandrahana ny KMM na fasy mainty koa ny tagny Fort Dauphin azy tena naharitra. Misy vola ao programme d'investissement public ka amin'ny alalan'ny resaka prélèvement na ristourna. De io vola eo anefa tsy hitan'olo taratra hatram'izao manova investigation nareo agny Fort Dauphin hoe ty ny tambere ny verina teto aminay fa vita ty hôpitaly ty na vita ohatran'izao ty. Nisy tao ray taona, 2 taona, 3 taona nanjavona an'izay resaka ristourna zay. Ary tsy afiniko anao fa misy ristourna anjaran'ny faritaninay Toliara ao nefa ny faritany tsy misy eto amin'ny lalam-panorenana sady tsy miasa agny aminay vola io tsy fantanay hoe aiza. Mila tsiny aho miresaka aminao an'izany. Ka gnanahy zany tadidiko tsara teny président Ratsiraka zay raha nihaona zahay tagny Paris tagny amin'ny quartier Neuilly tamin'ny 2003. Tsy hoe tsy fantako Dafinely ny fisian'ny jugement maro fa tsika mahantra. De amin'ny tsika mahantra ho atao varoboba manahaka ny safiran'ny lakakio maka ho azy ny vahiny ro voky. Vahiny ro afaka sahiragna. Ka leo aloha tegna voky ro mamaro sy gn'entatena toy zay tegna mosare. Zay ngamba karazana résumé azoko mamehy ny tena mianaky. Satria raha jereny egny sandaina tsy hoatrany 5%, 10%, maximum 15% ny recette neto ho azontsika miresaka bénéfice. Raha trandrahana io. Nefa indramiko nareo hoe inona mpatanjaka ny Libye? 85% des recettes nettes de bénéfices versé amin'ny caisse de l'état libyen. De natanjaka izy. De anao handray 5% iha handray 0,5% de hoe alefaso fa miasa zahay alefaso. Fampanantenana iaby angamba zao. Fa tsy misy ankoatsintsika miresaky. Araky nambarako teo raha tsika miray hina, voafehitsika communauté internationale, voafehitsika ny politique na commerce sy ny sisa eo.
fa raha hainao raiky ka ary antokotany aho mety tsy voafehinao satria be dia be mety zavatra haiko mety tsy fantanao koa be dia be zavatra nitratrako fa tsy tratranao ary zany gn'olaneto zay tsy mifampiheno resako igny de mbola manantitra hoe ilaina ny fampiresana ilaina ny fampihenoana ary tsy asia reserve hoe io dafinely fa tonga tagnana anao ny hevitra igny de gnanazy hoatran'izao zay manimba antsika ito ho antanindrazana ny fahasoavana zay ngamba ia efa lasa de lasa moa ny fotoana iarahana aminao rasondrosy dafinel satria mbola izy vahiny faharoa rehefa aveo amaranantsika ny resadresaka amin'ity alina ity resaka délestage isika ho an'ny andrenivohitra manokana zao ho an'ny eto andrenivohitra dia manomboka miverina ary mihamafy ny resaka délestage misy mahatratratra amin'ny adiny 5 ora enina raha ny faritra sasany ambara fa ny resaka fahatapahana famatsiana herinaratra izay ataon'ny orinasa izay mpamatsy izany no isan'ny mahatonga nyity délestage ity ny jirama nefa etsy andaniny de mbola misitraka hatrany ny fanampiana avy amin'ny fanjakana ary mbola nitombo ary zany fanampiana izay omeny ny fanjakana ny jirama zany inona ny fanehoan-kevitra azonao entina mikasika an'ity resaka délestage izay mbola tsy ahitana vahaolana tsy ahitana fitondram-panjakana vahaolana hatramin'izao ity raha tsika moa hiresaky kritika raha maro eto tena maro tsy délestage avao gn'olana eto fa ome koa atsiha Antananarivo eto tratran'izany milahatra rano ny bidon ao anatiny à 2h du matin efa mifoha raha mandeha koa anao miala amin'ny enina maray avy agny Toliara ka tonga aty amin'ny 7 ny tomobily mitondra anao ampy 2 isaho tsara ny statistique ny olona manindraka tany amin'ny lalana igny mangataka 200 mangataka 200 efa eto ny fahantrana ary fahantrana tsy mifidy na hatrany amin'ny jirama zay ngamba no antony malahelo manenty an'le Facebook publication avy agny Toliara hoe ndao tsika Toliara samby hitondra gasoil ray litatra isany ho entina agny amin'ny jirama mba hialana amin'ity délestage ity mafy zany ka io miankina amin'ny teny nambarako to voalohany hoe mila mifampiresaky sika satria ny privatisation nomena olo le izy nefa tsy hitany fiovana zay le resako hoe tomponantoky ny mpitondra ny fandimby atao agnatin'izao fahantrana zao satria nanaiky an'io tsika satria hoe nitantanany fanjakana fa misy vola avao ny fanjakana subvention to zay nomena olo hafa meo any zanabahiny de zay tiany hatao tsy suivi azonao atao azy hoe mangalatra nainay anao fa namarotra zay le izy zay mahatonga hoe avereno aloha ifampiresaky tsika fa be dia be ny zavatra tsy mety eto be dia be tena be dia be ny resaka tsika resaka diplôme resaka tsika fokotany rehetrarehetra be dia be tsy vitatsika mandrapahatonga ny maraina ary raha hiresaka an'izany ao manjary ho mpanohitra ho eto ka zao zany mipetraky langage centriste raha ataoko eto zao manao antsoavo ho an'ny vahoaka malagasy rehetra manao antsoavo ho an'ny mpitondra fandimby manao antsoavo ho antsika mpanao politiky manao antsoavo ho an'ny ano force de l'ordre raha agnaty kazerne agny firenena iaraha manina toy sao de mba ho tsarainy tantara nareo ampitso hoe teo ihany nareo fa tsy nagome tagna agnatin'ny tokony mba hivoahan'ny Madagasikara amin'ny krizy tsy hivoahan'ny dafinely amin'ny krizy igny zava-dehibe fa hivoahan'ny malagasy amin'ny krizy indrindra fagnitaranaka mampara zay ngamba gny teny apetrako ia efa miendrika teny farany ihany ko moa ny teny zay nentinao fanamariana fotsiny resaka jiramatsika teo Andriamatora Rasondrotsy Dafinely de isan'ny vaovao tamin'ny taon-daza tahaka izao ny resaka halatra solika teo anivon'ny jirama izay nitetina nahatratratra any amin'ny 4 arivo sy 9 litatra izay mandraky ty aloha ny androany de tsy hita hoe niverina ilay solika manodidina zay 9 litatra zay ary voaresaka tany anatin'ny fampahalalam-baovao sy ny fanehoan-kevitra tany anaty tapajotra tserasera fa misy solombavam-bahoaka izay akaiky ny fitondrana vororoy tao anatin'izany de zao zany zao aloha zany ny vahoaka malagasy ny teninao teo ny any Toliara efa mandeha ny fanetanana ny amin'ny fitondrana gasoil ray litatra entina mpandehanana ny jirama tena zavatra tsy azo eritreretina zava-misy fa de mampalahelo tokoa raha zany ny fitantanana makasitraka be dehibe anao Andriamatora Rasondrotsy Dafinely nitondra an'izay fanehoan-kevitra maro be tato anatin'ny fandarana izay raha fitinina ny fanehoan-kevitra ao dia manamafy ary mitaky an'izay isiny ny fifampiresahana eo amin'ny ankolafika rehetra ny herivela rehetra eto amin'ny firenena izay mba ahatongavana any amin'ny filaminana sy ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena makasitraka be dehibe anao nitondra an'izay fanehoan-kevitra izay de antenaina fa mbola hiverina ato anatin'ny fandarana sahilasao ianao amin'ny fotoana mapety azy makasitraka indrindra tompoko misaotra
Mialohan'ny andraisantsika ny vahintsika faharoa amin'ity alina ity dia resahantsika ao anatin'ity fanadihadiana arahantsika manaraka ity ny akon'ny fitsidiana izay nataony Filoha Ravalomanana filohan'ny RMDM sy filoha nasionaly ny antoko-tiako Madagasikara tany amin'ny tapany avaratra ny nosy iny. Nisy ny Antsojay sy ny Ramatahora toy ny mahazatra ny asa mafy ihany koa ireo compte fako tamin'ny fanaratsiana maro isan-karazany saingy tsy nahasakana ny mponina izany ka dia feno hiboka hatrany ireo toerana izay nanatanterahana ny fionana. Noporifony ireo mponina tany Sava, Antala, Vohemara fa dia mbola akamaminy izy ireo hatrany ny Filoha Ravalomanana ary dia tsaroan'izy ireo hatrany ihany koa ny zava-bitany ho an'ny faritra iray manontolo. Arahantsika atsara izany fionana rehetra izany dia raisintsika ny vahintsika faharoa aorian'izay. Gadona teto Sambava ary ny vohitry Sava ny Filoha Marc Ravalomanana. Ny azo avy hatrany ny toerana hanantanterahina ny congrès pastra eto an-toerana ny tenany sy ireo délégation niaraka taminy. Voatery nidina teny an-dalana nefa ny Filoha Marc Ravalomanana noho ny antsoantson'ireo mponina te hitafa sy resaka aminy. Diso fanantenana izahay dada ary mila naomberina amin'ny fitondrana. Tsy misy mandeha amin'izay laony ny fiainana yaty noho ny sehampiariana lavanila izay simba tanteraka. Si vita, lei si schiena rasi giù. Non si fa voce. La tang fa la vanilla per cara la fla. La vanilla non la tang in botto la. Dysfonctionnel. E c'è le tue fasi sa nande nangare ndelera. Si se vedi. La mura si vedi. Si si. Manta 375 nefa la vanille masaka izao dimampolo arivo. Hitantaratra teny amin'ny endrik'ireo vahoaka nefa ny hafaliana sy ny fanantenana indray rehefa niona tamin'ny Filoha Marc Ravalomanana. Tafahoana indray araka izany teto ny disy ny manina. Tsy nisalasala mihitsy ny Filoha Marc Ravalomanana namaly ny antson'ireto vahoaka ny Sambava ireto. Manana vahaolana aho ho anareo onona ambarany saingy mila miasa miaraka isika mba ho tombontsoa ny firenena. Averiko indray mandehanay tsy zetsy ny taraina sy mengavy sy mitomany eto amin'ny renivohitry Savaty. Ina ny antony? Tiano fivelomany hatramin'izay ary izy tia tsy maintsy olona mahay azy malala tsara aloha. Ao eny anatray lavanila misy fikarakarana be izy io. Misy olona le tsy malala ninino ndraiky sady tsy mahay ninino ndraiky tonga dia mijapy fotsy zato ataon'olona ty. Dia tonga tianareo mampalatena zavatra tsy vitany sady tsy misy akory. Fa ianareo tonga tsy anakavaka aina amin'izany. Mila olona mahay ty, mila olona malala ty, ary olona manana relation tsara sur le plan international. Manome ohatra tsara ho an'ny vahoaka hatrany moa ny Filoha Marc Ravalomanana tamin'ireo toerana rehetra izay nalehany. Vao maraina moa dia efa rakotra ampitany filaminana teto amin'ny Magro Sambava, toerana saika natanterahina ny congrès pastre Sava. Nosakanana tsy navela niditra ireo mpikambana saingy tsy nanaiky nolembenana ny Filoha Marc Ravalomanana. Hitantaratra indray teto fa matahotra mafy ny Filoha Marc Ravalomanana izao fitondrana izao. Tsy mahazaka demokrasia ary tsy manaja ny lalàna velona eto amin'ny firenena. Araka ny efa natsidiko teny am-piandohan'ny fandaharana dia vahintsika faharoa amin'ity alina ity ny sekretera général ny SSM na ny solidarité syndicale de Madagascar dia tsy iza fa Andriamatoa Albert Rajersoa miarabanao indray tompoko amin'ny vahiny ato anatin'ny fandaharana Sahilaso. Ya, miarabanao Madame Clémence, miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana. Premier mena ny fanamariana ny fety ny asa no hibahana ao anatin'ny resadresantsika Andriamatoa Albert amin'ny alatsinainy avy no anatanterahana ny fankalazana na ny fanamariana ny fety ny asa izany ianareo teo anivon'ny SSM dia nanao fangatahana maromaro ihany somary nisy ny fandrirarana fa dia hoe androany zany nareo nahazo an'izay fahazon-dalana izay manahoana ny fanomanana ao anatin'izany rehetra izany satria efa tongotra ihany ny fotoana. Ya, amin'ny alatsinainy tokoa no atao hoe zafady fotoan-dehibe ho an'ny mpiasa manerana ny izao tontolo izao mihitsy fa tsy hoe eto Madagasikara ihany. Ao anatin'ny fanomanana tanteraka izay ary tena hoe manao izay faratratry ny hery ao anatin'izay fanomanana izay. Raha ataoko hoe ny fangatahan-dalana momba ny toerana ampiasaina dia intelo ny ova toerana nangatahana izay ny antony dia tsotra hoe nangatahana ny Palais des Sports dia efa voalaza fa
misy mampiasa nangatahana ny kianja ny kanto a de toy izay ihany koa ary nangatahana ny kianjana larobia efa tany amin'ny 17 volana aprily tany napetraka amin'ny fangatahana androany zay vao maheno hoe mivaly ary ekena ny ampiasan'ny syndicat ny ampiasan'ny mpiasa anio kianja io. Ny fanomanana hoe ateo de efa tena manao zay faratratry ny hery izahay ny afana mamendrika an'izany hoe fety ny asa ifetitsika rehetra zany eo dia isy karazana atao hoe hetsika maromaro manomboka avy amin'ny carnaval le izy de mitanjotra makany amin'ny kianjana larobia any amin'ny kianjana larobia no isy ny kabary ifandimbiasana isy ny fifampizarana momba an'izany atao hoe syndicalisme sy ny sisa zany satria Madagasikara ny anisan'ny firenena taraiky indrindra momba an'izany resaka syndicat zany tsy mitovy ny any ivelany any de ny fanomanana heverina hoe na tsy misy aza ny lafatra heverinay fa misy ny azo atolotra ho an'ny mpiasa kosa na de maro ary ireo karazana ataoko hoe ny heverinay sakatsakana madinidinika. Resaka sakatsakany ianao ndresahako teo ihany koa le hoe sarosarotra ihany zany nazahoana an'ilay toerana nisy ihany le hoe fangatahana toerana maromaro araka nambaranao teo fa nahazo ny kianjana larobia ihany maromaro ihany koa ny fivezivezena tao anatin'izany fangatahan-dalana maro samihafa izany ahoana nandraisanareo SSM manokana an'izay tranga izay. Zay anivon'ny SSM efa tsy vahiny ary tsy gaga intsony amin'ny karazana kisakatsakana ataon'ny mpiasa ataon'ny syndicat rehefa mba misy faneho-kevitra ara-dalàna na fitakiana zo apetraky ny lalàna ataon'ny SSM. Ho anay zany de io de efa karazana sakatsakana tiana apetraka sady mba anohitohinana ain'la resaka zo syndikaly nefa na izany naty zany tsy asakana velively ny SSM sy ny mpiasa zay efa mangetaeta an'izany hoe fahatanterahany zony zany ninina sakatsakana apetraka satria andro iraisam-pirenena io fety iraisam-pirenena io ary ny zavatra napetraky ny SSM sy ny takin'ny SSM hatreto hatramin'ny joroany ka hatramin'ny androany de zavatra manara-dalàna avokoa. Teanao fampitahana kely ako Andriamatoa Ralibera Jerisoa manahoana ny fahitanareo manokana ny ataontsika hoe considération ialako tsiny amin'le teny frantsay teny vahiny ny mpiasa zany raha ataontsika hoe fampitahana ho amin'ireo fitondrana ny fandimby teto Madagasikara satria miresaka fangatahana fahazondalana mantsy zao ianao teo hoe sarotsarotra ny mahazo azy ohatra ny hatramin'izay raha ny fitondrana ny ala teo moa zany ohatra ny tsy de hita hoe nanana olana ohatra zany nareo manahoana ny fampitahana azo entina manoloana an'izay mikasika indrindra zany olana zay sedrainareo zany. Raha ny atao hoe olana ho an'ny syndicat sy ny fanjakana raha atao hoe nisy zay olana zay mandainga aloha raha sahiteny tsy nisy olana ny syndicat hatramin'izay fa ny syndicat sy ny fanjakana hatramin'izay zany dia ohatra ny nisy olana foana fa tato ato zay dia nirongatra be zay olana zay tsy hay hoe inona ny antony satria hatramina fivoriana rehetra zay kasain'ny syndicat natao de saika nahitana fanembatsembanana sy fisakatsakanana avokoa zany amin'izao fotoana izao. Eo zany ny tena manahirana hoe isika ve miroso makany amin'ny fandrosoana sa miemotra hatrany. De mahatsapa ny syndicat hoe maro ny zavatra lesoko tokony harenina eo amin'izay fifandraisan'ny syndicat sy ny fanjakana zay satria ny fanjakana zay tokony hanampy ny syndicat amin'ny fampiroboroboana sy ny fanatanterahana ny zon'ny mpiasa no lasa vato misakana indray amin'izao fotoana izao hoe makaiza. De ho aizitsika zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Ny premier mena ny fetin'ny asa moa dia sehatra iray ampahafantaranareo ihany koa anatin'ny syndicat ireo marary ny mpiasa malagasy amin'ny akapobeany tiako sarahana anankiroa ny fanontaniako hoe ho an'ny asam-panjakana manokana ho an'ny mpiasam-panjakana zany inona ny tena olana sedrainy ny mpiasam-panjakana zany amin'izao fotoana izao isan'ny nitakinareo ohatra le fivoahan'ny statut général des agents publics inona ihany koa ny hafa ankoatran'izay nanahoana ny toy an'iny resaka fitakiana ny fivoahan'izay SGAP zay manahoana ihany koa ny zava-misy any amin'ny sehatra tsy miankina. Raha nahatsiaritsika raha nahatadiditsika tamin'ny 17 volana novambra de nisy ny atao hoe fionamben'ny mpiasa natao tao Antsahamanitra. Tamin'izay fotoana izay de nisy teboka 13 takin'ny solidarité syndicale de Madagascar mahakasika ny asam-panjakana izy sy mahakasika ihany koa ny any amin'ny sehatra tsy miankina. De zay no idirako ao anatin'le hoe inona ho an'ny sehatry ny asam-panjakana maro de maro ny olana mbola mivangongo amin'izany resaky ny ao anatin'ny sehatry ny asam-panjakana zany fa ny mahafintina azy de le hoe SGAP na
statut des agents publics, statut général izy na hoe satakapobeny mifehy ny mpiasa-pirenena zany na ny mpiasa-panjakana moa no mety mahadika azy ihany koa arakaraka izay andikatsika azy. Ao anatin'io tolo-dalàna io zay efa taona teo ao zay no efa namolavolana azy. Fa naninona moa no mivolavolaina izy io de vokatry ny fanaovana Madagasikara ratification nanao iny fanekena Madagasikara ilay fifanarahana iraisam-pirenena soniavin'ny filohantsika tany Genève tamin'ny 2019 na 2024. Efa tokony tao aorinan'ny 2024 de efa tokony ho vita zany rehetrarehetra zany nefa hatramin'izao dia ahodikodina sy arirahitra satria ao anatin'ilay tolo-dalàna dia misy ampahany zay manome vahana ny mpiasa araka ny lalàna. Fa miala ao anatin'ilay fanaovan'ny fanjakana ampimamba ny fampiasana mpiasa zany le izy. De zay no mahatonga ilay fandrirarana zay raha ny tokony ho izy de tokony hiditra ao anatin'ny lahadiniky ny antenimiera-pirenena sy ny antenimiera-ndoolona amin'ny ity volana Mea hiditra ity zany mahakasika an'izay resaka SCAP zay. Any amin'ny sehatry ny tsy miankina indray de misy ilay code de travail. Maro koa ny olana mivangongo any fa voafintina sy voafehy ao anatin'ny code de travail io. Ny code de travail io zay hatramin'izao tsy mbola hita hoe hiditra ao anatin'ny ordre du jour ny Assemblée nationale sy ny Sénat ve sa makaiza. Satria na ny resaka karama na ny resaka fiahina ara-tsosialy de tsy hita mazava fa ohatrany hoe rafitra vonjovonjo maika, rafitra kimaimaika ny apetraka zay tsy mahasahana ny mpiasa manontolo ary tsy mahavita ny andraikitra manontolo andrasana amin'ny akory zay rafitra napetraka mifanjakana zay. Ianao moa Andriamatoa Ralibera Jerisoa dia sady sekretera général ny SSM fa ianao ihany koa teo aloha de nitana ny andraikitry ny filohan'ny syndicat ny Paramed eto Madagasikara. Isan'ny olana matetika resahanao amin'ny mpanao gazety ny resaka tsy fandriampahalemana izay mianjady amin'ireo Paramed fa isan'ny tabatabanao ihany koa nisy fotoana le resaka vola indemnité tokony hositrahanareo tamin'ny reny fandraisana tanana an'ireo olona izay narary ny Covid ireny. Inona avy ny olana ankoatran'ireny efa voavavy zao reny olana izay nisedra anareo reny sa aiza ho aiza ny zava-misy amin'izao fotoana? Raha atao bango tokana de marary ny fahasalamana eto Madagasikara ary tsy vitan'ny marary fa efa manomboka miala aina tanteraka mihitsy. Tsy voandroany akory fa efa ataoko hoe tao anatin'ny 10 taona mahery raha kely indrindra no efa tena natsapa fa tsy azo iainana intsony ny ataoko hoe ny condition ny fepetra hoentin'ireo mpiasa amin'ny fahasalamana miasa reo. Eo ny tsy fandriampahalemana. Efa leon'ny mitaraina ny mpiasa amin'ny fahasalamana de minimangina sy miaritra sisa fa raha ny tsy fandriampahalemana miatra aminay de tena miatra manaina ary mila ho isan'andro. Saingy tsy hita mazava hoe aiza ny fandraisana andraikitry ny fanjakana. Matoa zay mitaky an'izany fandraisana andraikitry zany de voarakitry ny lalàna velona zany ao anatin'ny satakapobe ny feny mpiasa-panjakana hoe andraikitry ny fanjakana ny miantoka amin'ny fandriampahalemana ireny mpiasany mielipatrana any ambanivohitra ireny mba hahafahan'izy ireny manatanteraka tsakany sy andavany ny asa tokony ataony. Indrisy anefa fa tsy misy zany. Eo ihany koa ny fisian'ny valanaretina isan-taona na indraindray ary isaky ny vanim-potoana de efa misy mangatsika mafana misy karazana aretina mipoitra ao anatin'izay. Mpiasa-panjakana ohatry ny mpiasa-panjakana rehetra nefa izay de rehefa misy reny valana aretina reny de matetika tratran'le hoe tsy maintsy atao satria ahoana moa no hijery fotsiny ny piraitanindrazana isika. De rehefa mandeha nefany de tsy alohan'ny fanjakana ny indemnité mifanandrify amin'izany zavatra zany. Ny resaka Covid ianao teo. Raha ny indemnité tamin'ny Covid ane ka mbola tsy voaray hatramin'izao ary tsy nandraisana na ariary ary fa narirarira fotsiny hoe andao fa mena prime ianareo, tsy prime le izy fa indemnité, zavatra roa samy hafa zany, tsy mitovy. De zany anisan'ny maharary ary raha nahita ianao de nisy hatramin'ny fitokonana nataonay tamin'izany fotoana zany zay mbola niteraka voka-dratsy taty aminay mpitarika zany saingy tsy mampihemotra anay ary tsy mampikoso maso anay. Farany teo moa zany rehefa nisy zay zavatra zay tao anatin'ny ray taona teo ao zay de nydroso indray zay tao anatina famolavolana tahirikevitra anankiray natsoina hoe dialogue national. Niarahana tamin'ny rantsamangaikan'ny USAID anankiray izy io nanomana an'izany atao hoe ady hevitra ahafahana manatsara ny fahasalamam-bahoaka satria tsy misy fahasalamam-bahoaka ho tsara raha tsy ireo mpikarakara ny fahasalamam-bahoaka ireo koa mba jerena. Nijerena tamin'izany hoe aiza ho aiza ireo condition de travail na ny fepetra ahafahan'ny infirmier sy ny sage-femme miasa eto Madagasikara.
aiza ho aiza ny rijatenin-dalàna na ny réglementation mifehany io asana io, aiza ho aiza ny aitarika sy ny ataoko hoe fitantanana ankapobeny, gouvernance sy ny leadership nylay système de santé mihitsy, satria zay lay nyteneniko tery am-boalohany hoe marary ary mialaina ny fahasalamam-bahoaka amin'izao fotoana izao. De azagagantsika raha ohatra ka ahitana tsy fahatomombanana isaky ny CSP, ahitana tsy fahatomombanana eny amin'ny hôpitaly, milaza ny olona fa hoe leo ny hôpitalim-panjakana, leo ny tolotra ataon'ny fanjakana satria maninona tena le mpiasa ave mahatonga an'izany sa sao de misy zavatra hafa ao anatiny ao tokony hodiniana. Indrisy anefa fa tamin'ny fotoana tena tokony anaovana an'io dinika dialogue national io de ny ministera ny fahasalamana indray no ny teny hoe ajanony io dinika io. Tsy fantatray hoe raha mifandraisanay an'ilay izy de tsotra be hoe tsy te hamaha-olana mihitsy ve zany, satria migrevy ny olona, samborinao, tapahanao ny karamany, pitehanao ny karierany. Mitondra dinika ambony latabatra ny mpiasa, ajanony fa tsisy ilana an'io. Miandry fotsiny zay eny fa ray aman-dreny nareo ka entony vahaolana tsy misy. Inona zany no atao amin'ilay fahasalamam-bahoaka? De mampametra-panontaniana ilay izy ho hita eo ambony toyany fa mino aho fa mbola hiteny ny syndicat, mbola hiteny ireo paramedy ireo hoe aiza ho aiza misy anay. Ya. Tonga aty amin'ny famaraparanana ny resadresaka tsika Andriamatoa Ralobe Rajerysoa, meko anao ny fanentanana farany mikasika an'ity resaka fanamariana ny andron'ny fetin'ny asa ity adinonao teo ny préciser moa zany hoe miteny an'ilay toerana iangan'ilay carnaval fotoanany zao ahafahanao mampafantatra an'izay sy mitondra an'izay teny fanentanana farany zay. Ya, misaotra. Ny fankalazantsika ny fetin'ny asa amin'ny alatsinainy zany dia misy toerana maromaro ny fiangana. Misy ny ainga avy eny amin'ny 700 hektara ry zareo anivon'ny randrana syndikaly. Misy ny ainga avy eo amin'ny Bukasy Tamimena ry zareo avy eo amin'ny UGTM. Misy ny ainga avy eny Behoririka ny Sekrima. Misy ny ainga avy eo amin'ny Tanimena be eo a Tsaramasay eo ny SSM. Zany hoe amin'ireo fiangana rehetra ireo dia misy ny hiaraka eo amin'ny Tanimena be aloha, zay vao hitanjozotra amin'izay hamonjy ny kianjana alarobia ny syndika rehetra, tsy ny SSM ihany ny CTM, ny rantsana syndikaly rehetrarehetra ao anatiny ao, de reo no hitarika fa ny tena hiatrika an'io fetin'ny premier mai na fetin'ny asa io de ny mpiasa. Ka etona zany de manasa ny mpiasa rehetra tsy ankanavaka izay na iza ka mahatsiaro tena fa miasa, zany hoe mamelona fianakaviana de tongava. Fa raha ny andron'ny premier mai tsy omentsika asina de le asantsika mihitsy ny tsy omentsika asina amin'izay fotoana izay. Ka entanina ny rehetra hoe tongava maro, ndaotsika hiara-ankalaza, ndaotsika hiara-ifety hamonjy ny kianjana alarobia satria ao amin'ny kianjana alarobia de aza adiny fa mandritra n'io ataoko hoe tontolo andro io de misy animation zay iarahana amina artista. Aleo aloha mbola tsy ho tononiko eto fa anisan'ny artista fanta-daza indrindra raha mbola eto Madagasikara amin'izao fotoana izao de anisany hanafana an'izany lanonan'ny fetin'ny asa izany. Ya. Mankasitraka anao amin'izay fitondranao ny resadresaka sy ny tsara ho fantana mahakasika amin'izay fanamariana ny voalohan'ny volana mena ny fetin'ny asa izay fa de izay zany ry izy benakavy fa de amin'ny alatsinainy zany ny fotoana iarahantsika amin'ny mpiasa rehetra eto Madagasikara amin'ny valora le eny mikanja sa amin'ny valora le fiangan'ny carnaval. Valora ny fiangan'ny carnaval rehetra. Valora ny fiangan'ny carnaval dia manentana antsika rehetra zany ho avy anotrina ny SSM sy ireo syndicat maro samihafa izay misy eto Madagasikara amin'izany fanamariana ny fiandohan'ny volana mai zay. De mankasitraka anao ihany koa Andriamatoa Ralobe Rajerysoa averiny etona fa de ianao dia secrétaire général eo anivon'ny SSM Solidarité Syndicale de Madagascar. Misaotra anao ny vahiny tato anatin'ny fandarana tamin'ny diarina ity. Mankasitraka tamin'ny fanasana namana Clémence, misaotra ihany koa ny mpanaraka ny fandarana rehetra ary manantena ny fahatongavantsika amin'ny fetin'ny asa. Misaotra tompoko.
Ety ampamaranana ny fandaharana satria efa lasa de lasa ny fotoanantsika dia misy ny fanentanana tsara hoentina ihany. Fantatritsika tsara fa tato ato zao tato anatin'ny andro vitsivitsy dia misy ny fanamariana entin'ireo mpikirakira tambajotran-tserasera tsy mifidy tanora na lehibe ao anatin'izany ny amin'ny inona moa fa de ny amin'ny fiatraikany sy ny voka-dratsiny ity resaka hoe roro na héroïne izay tena hita hoe mirongatra be amin'izao fotoana izao eto Madagasikara ity ary matoa ny tranga tahaka ireny hitantsika miparitaka ny anivon'ny tambajotran-tserasera dia efa hoe raharaha mahakasika ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny eto Madagasikara mihitsy ahina efa tena hoe loza miatra fa tsy loza miantona intsony ho an'ny zanakitsika, ho an'ny tanorantsika ihany koa izany firongatry ny fiparitahany ny héroïne na ny rongony roro izany eto Madagasikara de izany indrindra no hitondrana ny fanentanana amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe miantso ny tompon'andraikitra isan-tokony ao anatin'izany mpitandro ny filaminana ao anatin'izany ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny izay afaka mandray ny andraikitra tandrify azy manoloana an'izany mba handray an-tanana an'izany tranga izany satria dia tena araka ny teneniko teo efa loza miatra mihitsy ity fiparitahany zava-mahadomelina ity ary raha ny lalàna ny resantsika dia mahavoasazy ary voararany lalàna izany fifohana zava-mahadomelina izany ary eo ihany koa ny fanaparitahana an'izany sy fanapariahana an'izany dia anaovana ny antsoavy zany ato anatin'ny fandaharana sahila zao amin'ity alina ity mikasika ny fandraisana andraikitra tokony ho raisiny ny tsirairay. Misy moa no manao sosokevitra ny amin'ny hoe tokony any am-pianarana de misy ny fisavana ny tanan'ireo mpianatra indrindrindrindra ireo tanora ahafantarana ny hoe iza sy iza ny mety nalaim-panahy nanao an'izany fitsindromana roro zany mba hisy ny fandraisana andraikitra ara-potoana eo ihany koa ny mpitandro filaminana ihany koa eny fa na ny any an-trano aza dia samy afaka manara-maso isika tsirairay fa de tena mampanay ny ho avy ny tanorantsika raha sanatriavina tsy misy ny fepetra raisitsika mikasika an'izay fiparitahany resaka rongony izay. Ankoatran'izay fanentanana ihany koa no tena entiko amaranana ny fandaharana amin'ity alina ity mikasika ny resaka fifidianana satria fantatritsika tsara fa andro sisa no isaina dia hikatona ny fepotona fa ahafahantsika misoratra anarana any anatin'ny lisam-pifidianana dia manao an'izay fanentanana entona izahay ato anatin'ny fandaharana sahila zao mbola fotoana ihany koa zao ahafahantsika manamarina ny anarantsika ho antsika izay efa nisoratra anarana nefa mety nisy fahadisoana azontsika atao ny mijery ny roy izay efa alefa ny senia fa mba hisiny ny tena hoe fahazahoana antoka ny tsy fisian'ny fahadisoana dia tsara ihany koa ny tonga de manantona ny vokotany isan'isany eny mijery ny anarantsika ny amin'izay hoe sao de sanatria misy ny fahadisoana ahafahantsika zany rehetrarehetra zany mandray andraikitra amin'ny maha-olom-pirenena satria dia zo fototra ny mifidy satria ny fidirantsika ao anatin'izany lisam-pifidianana izany dia ahafahantsika mandray anjara amin'ireo fifidianana izay hifandimby eto Madagasikara izay ho avy tsy ho ela raha teo ratsy be zany verzo zany ka de manentana antsika ao anatin'izay tsy vitany hoe tsy afaka mifidy fotsiny isika raha toa ka tsy voasoratra anarana anatin'ny lisam-pifidianana fa tsy afaka miditra ho mpikambana any anatin'ireny birao fandatsaham-bato ireny tsy afaka manara-maso misotra fifidianana ihany koa ary indrindrindrindra tsy afaka manao ny fitoriana raha toa ka mahita tsy fahatomombanana amin'izay fizotrana izay fifidianana izay ho avy izay ka de adidiny mifidy na mafisiny ny filora valomanana moa zany mandritra ny fitsidiana izay tanterany amin'izao fotoana izao any amin'ny tapany avaratry ny nosiny ka dia manentana antsika rehetrarehetra andray ny adidy tandrefantsika ao anatin'izay fisoratana any anatin'ny lisam-pifidianana izay. Zay ngamba ny teny kely hoentiko amaranana ny fandaharana amin'ity alina ity hankasitrahana feno isika tsy nisaraka tamin'ny tenako sy ny vahiny izay nisarotonta tamin'ity alarobia alina ity manantena fa dia mbola hiaraka aminay ianareo amin'ny herinandro efa entony namana Lilira Faralahy amin'izay fotoan'izay hankasitrahantsika feno ihany koa ny namana Faly teo amin'ny lafiny teknika napita tany amintsika tsirairay ny sary sy ny feo de mametraka ny mandra-piona ho amanaraka indray tompoklasy tompoko vavy.